Mahafinaritra eo tongotrao. Faly manona ny Rahaby mba hampiraritsoa antsika tsirairay avy-indray izay manaraka ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe eto amin'ity anio ity ny kehitriny misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola manome ny tombom-potoana indray fahana mandray ny famindrampony sy mandray ny fahamarinana avy amin'ny aniny koa. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indray-zandanitro tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola tombontsoa lehibe indray nomenao anay anio dia ny fandraisana ny teninao aoka tompo ianao tsy asaraka anay fa mbola zavatsoa anatinay tsirairay avy ary ihany koa nanay faharetana sy tombonay ara-pinoana eo aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny anton'ny fanoharana. Toy ny lesona izay resantsika omaly makasika ny fanazavan'i Jesosy ny fanoharana. Raha vakina ivelambelany fotsiny manko ireo andalan-teny izay ho maka toko 4 ireo dia toy ny nampianatra tamin'ny alalan'ny fanoharana Jesosy mba hitoeran'ireo any ivelany ao amaizina. Tsy mifandraika amin'ireo asa nataony any amin'ny andalan-teny hafa ao amin'ny filazana tsara marika nefa izany fomba fijery tahaka an'izany. Nampalahelo an'i Jesosy ny amafonifon'ireo mpitondra fivavahana sy tao amin'ny marika toko 7:5 sy ny 9. Rehefa milasa izy manao hoe ary noho ny nijerijery azy tamin'ny fahatezerany sady nalahelo noho ny amafonifony dia hoy izy tamin-drandehalahy, ainjero ny tananao dia nahinjiny ka sitrana ny tanany lasa mivoaka ny fahaseho ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodiana izy anohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Ao marika toko 7:20-20 indray koa dia niraisiny tamin'ny mpamatorana ny toakevitra ireo mpanorandalàna ary nahazavaina amin'ny tsipiriana ny antony mahadiso azy ireo. Hitantsika ao anatin'izany fa takatra ireo mpitarika ara-pivavahana fa izy ireo no voaresaka ao amin'ny fanoharan'i Jesosy mikasika ny mpiasa tany izay nanofa tanim-boaloboka. Raha ny marina dia fampitandremana mikasika ny fiafaran'ny fikasan'izy ireo izay hamono azy izany sy ny vokatra mahatsiravina izay ateraka izany. Tsy ho nampitandrina azy ireo izy raha toka tsy nihevitra azy izy ireo. Araka izany dia ilaina ny mandinika akaiky ny tenin'i Jesosy ao marika toko 4 mba ahalalana ny teny ambara. Averin'i Jesosy ny zavatra voalaza ao amin'ny Isaia toko 9:5 sy ny 10. Mahita fahitana maneho an'Andriamanitra ao amin'ny tenimpolo manko Isaia ka eniky ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahalotoan'ny tenany ihany koa. Manadio azy Andriamanitra ary maniraka azy amin'ny alalan'ny hafatra manaitra tokoa tahaka ny ao amin'ny marika dia toy ny miataka amin'ny votoatin'ny bokin'i Isaia izay ahitana fampahirezana ho an'ny vaokan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Isaia toko 9 dia natao hanairana ny olona ifohany hafatra mba hialan'izy ireo amin'ny lalan-dratsiny. Ao marika kosa indray dia hita ao marika toko 7:5-30 tsy ambalatelo hatakarana ny teny nataon'i Jesosy. Tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona iray mba hatakara ny tenin'i Jesosy sy ny fampianarany. Izany no mahatonga an'ilay olona ho isan'ny ankohonan'i Jesosy tsy haino anefa ireo izay efa nihevitra sahady fa misy dia minia ao amin'i Jesosy. Izao no tian'i Jesosy ambara araka ny Isaia toko 9 tsy manilika ny olon'Andriamanitra fa nihevitra mibahana mialoha amin'izy ireo sy ny hamafonifony izay no manakana azy sy handray ny fahamarinana mahavonjy. Izany fahamarinana izany no loha hevitra fototry ny fanoharana momba ny mpamafy. Samy safidy izay karazana tany ho taafiny ny tsirairay ary samy manapa-kevitra raha toa ilefitra amin'i Jesosy na tsia. Izany mahatonga antsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia ilaina tokoa ny mandinika ny ten'Andriamanitra kanefa mandinika azy ao anatin'ny fahavononana tanteraka sy ny fanetretena manaiky zava-baovao ho ampiterina ao amin'ny tena tsy nihevitry ny tena maha-olombelona no entina mandray azy fa mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba nolokolo antsika mandrakariva handray ny fahamarinana. Iriko mba ho fahaiza manao anao sy ny fomba fieritseritra vaovao anena ho entinao handraisanao ny ten'Andriamanitra manomboka anio. Amen.
anay tsara indrezindanitro mbola misotro anao zay ny amin'izany teninao zany dia mangataka aminao zay raha eo ny mba hitoeranao aminay manjakariva ka ahafahanay mandray ny famarina avy aminao tsy ankiambahambana fa ho mba hampitiavana manjakariva ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.